Pause, 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 pause. Ah, tena lasa tsy mety taitra ny vehivavy satria lasa kely ilay ranonaina. Fa inona ny antony? Miady be ny saiko. Dia tsara ho fantatry ny rehetrarehetra na lehilahy na vehivavy rehefa milely tsy ilay ranonaina ny lehilahy akory ny hetsika fa ilay rampory ao anatin'ny vehivavy no mivoaka dia iny no mampiety ilay lely. Fa lehilahy tsy hamoaka ranonaina, mety misy fa kely fotsiny. Fa ny vehivavy no mila taitra dia mivoaka ilay rampory dia mety ny lely. Izay ilay izy. Raha ohatra ka misy ranonaina lehilahy mivoaka dia midika rehefa tapitra inge mivoaka iny ranonaina lehilahy iny dia tapitra tsony, tsy misy tsony ny lely amin'izay fotoana izay. Fa tsy hoe isaky mihetsika lahy dia isaka mampiditra lataka lahy dia mivoaka ny ranonaina, manala lataka dia miomotra ilay ranonaina, tsisy izany. Tsy izay ilay izy. Lehilahy no miezaka tsara mitady izay vahaolana tokony atao mba hampietana ny madama, izay no mampiety ny lely. Fa tsy ny totalin'ny hoe ranonaina ny lehilahy mila mamoaka ranonaina be dia be dia tonga dia mientana tsara i madama. Efa maro vidéo nataoko tany ny tokony atao mba hampietana madama dia mila mianatra lisa. Misy tany atao hoe préliminaire, misy tany atao hoe point G, ary ny tena zava-dehibe dia ny fiainana andavanandro fa tsy hoe izay maika ilely fotsiny tsy mety ilay izy. Mba manaja madama ve lahy? Zava-dehibe izany. Ho fantatry madama fotsiny lahy hoe mampirafy kamo izay lely. Vao hita madama fotsiny lahy hoe nisy vehivavy fandefa mesazy tamin'ny lahy teo hita ny voamasony tsara dia iny fanafeniny lahy kamo izay lely. Mahaiza ilisany mianatra n'izany atao hoe romantique miaraka madama izany amin'ny andavanandro dia izay ihany no angatahana madama. Rehefa miaraka madama ilisany eny an-dalana aza mianatra izany mihitsy. Ilay madama ange izany. Aza mieritreritra isiny hoe ratsy be ilay vato fa tsy ohatran'ny taloha fa jereo izy lasa bolongany be ny nanambady, jereo izy lasa ratsaratsy be, jereo izy lasa angatra ratsy lasa antitra kely. Izany fihetsika ataony lahy izany amin'ny madama dia mampatonga anazy lasa tsy mientana rehefa milely satria ao anatin'ny sainy foana ilay toetra ratsy ny lehilahy. Izy inge tsy hita tara amin'ny lehilahy. Ary lehilahy koa inge mahalala ny toetra ratsy ataony lehilahy aminazy. Maninona ilay izy atao fanahy iny? Raha apetraka amin'ny lehilahy ilay toerana tsy zaka lehilahy inge izany. Ny lehilahy ilisany tena tsy mahazaka an'izany hoe fampirafetana izany. Vao mampirafy indray mandeha vehivavy tonga dia ilay vehivavy tsisy lalana, saraka saraka amin'iny fa tsisy ilana amin'iny. Lasa lehilahy misaraka avy eo fa tsy manaiky. Fa vehivavy mandefitra foana vehivavy. Noho izany ny fikolokoloana voalohany mahatsara ilay lely ao an-tokantrano dia ny fahaizan'ny lehilahy mizara fitiavana madama. Lehilahy mila fitiavana avy amin'ny vehivavy, mba omeo fitiavana ihany koa ny vehivavy. Mena teny mamy izy, masoraiky biso vao maraina ianareo roa dia mba izay mifoha taloha no mila miarahaba. Na i madama na ramose tsy mila ampianarina izany. Rehefa hatory ihany koa dia mba mila mifanoroka kely, mifamihina kely 5 minitra eo eo. Tsisy maharatsy an'izany, lalam-piainana izany, ilaina ange izany. Mba mifamihina kely rehefa andeha andeha. Veloma lesy e. Raha hariva indray lesy bisous aloha ka. Dia mba horohana eo ny zanaka ny ankizy sy ny rehetrarehetra mba mifamihina kely elaela eo. Izany no atao hoe fikolokoloana fitiavana fa tsy vita fotsiny hoe andeha ay tanàry dia lasa koa. Tsisy miteny misy koa ary sasany tsy manao veloma hoe lasa fa tonga dia lasa fotsiny dia anakaiza ary izy ity fa angaha tsy hita angaha fa lasa koa. Izany ve. Tsy mety avy eo ilay lely avy eo izany olana daholo izany. Isika malagasy ekena hoe mahandro tsy misy maharatsy an'izany. Fa mba hoe entina ankafizana ilay fiainana dia ny fitiavana izany zava-dehibe indrindra. Na eo ary ny tsy fananana. Rehefa mahay mankafy fiainana isika hoe ity mahaizy anahy, ity no atony eo amin'ny fiainako tsy maninona izany. Ary aza mieritreritra hoe mijaly ianao eo amin'ny zako ny tena farahidiny indrindra eto ambonin'ny tany. Azafady mbola misy olona miaina farahidiny noho ianao any ambadika tsy hita masontsika eny, tsy voatery hoe malagasy fa any amin'ny toerana hafa. Izany hifaly io izay mahaizy anao. Mahaiza mizara fitiavana ho any lehilahy manambady meo fitiavana madama, miadana lely avy eo rehefa mifandray. Mena fitiavana mamy izy, teny mamy, fisaorana
ao an-tokantrano. Madama koa nge tsy adala e. Ny vehivavy nge tsy hoe ela le hoe tsy le hoe ilalao fory akory tsy tiany fa le toetra ratsy ny lahy. La manova fihetsika, la manova androany, ary mbola manao foana ny lehilahy malagasy, mila mianatra lisany atao hoe romantika. Mamena, manoroka, ilain'ny vehivavy zany. Misaotra, ary indrindra miaraka milalao miaraka amin'ny ankizy. Tsy voatery andendena lavitra be ange nareo fety ny andro dia andeha hivoaka any dia handany vola, tsy izay. Ao an-trano ao fotsiny dia efa ampy ao. Raha tsy manam-bola ary dia ao an-trano dia miaraka manao fety kely ao an-trano ao nareo, tsisy maharatsy an'izany. Tsy adala akory madama na hoe ny ankizy tena hoe ny ankizy aloha tsy maintsy hoe menimena izy papa seranga fitanao zao. Afaka ny ankizy anke mahafantatra foana hoe dada sy nify tena manam-bola tokoa sa mety tsara velatsy e. Mahafantatra ny ankizy. Ary ao an-tokantrano ny antoko fifaliana voaloha fa tsy ny any ivelany any. Dia noho izany engany alisany mba hianatra hizara fitiavana vehivavy amin'izay miadana ihany koa vehivavy. Dia vehivavy avy eo no vonona hanosika lehilahy avy eo. Ary vehivavy koa vonona hanandratra lehilahy, hamaha-lehilahy any lehilahy. Zay mankasitraka tompoko.